miarabantsika rehetra zay manaraka ny fandarana tsy maleny sampona amin'izao fotoana izao. Androany sika dia iresaka ny raharaha politika dia ny fifidianana izany. Efa fandroany eo manko no niresaka ity fifidianana ity, saingy ny zavatra mahagaga sy ny zavatra mahatalanjona dia to tsy misy dikany aminareo le resaka izay resahako. Tsy tafita mihitsy ny afatra fa ireo samponako madinidinika no tena mby ao an-tsainy tsirairay avy. Taka zany ny resaka vilahy Elizabeta, eo ihany koa ny resaka triple E, ary eo ihany koa ny resaka pesta. Zany zavatra mahoraka. Fa ny resaka izay ataoko a to tsy misy mite halala mihitsy. Noho izany dia tsy maintsy entitra aho amin'ity tsy mahaleo sampana manaraka. Ny faraparanteo zao dia misy milaza fa nahita ny vaksin'ny pesta. Zay dia efa miteny fa ny mpanohatra indray no manao an'io izy milaza milaisany fa hita ny vaksin'ny pesta. Tsisy an'izany, tsaotiana ely zany. Ary zany koa moa no itenenako hoe ny sampona mety iseho foana. Azavatra mety hitrangy zany fa andeha iverenantsika ny resaka fifidianana. Raha resaka kandida arotsaky n'ireo mikiravaty manga dia hiteny aminareo sao dia misy mieritreritra ny androtsaka olo-kafe eo ianareo mikiravaty manga reo, fa i rivokely efa tena manao ny asany. Ary misy antony rivokely matona apetraka teo amin'ny toeran'io. Tsy natao atao foana zany toeran'izany tompoko lasy tompoko vavy, fa misy antony lehibe matoa zao zavatra zao ataon'ny rivokely. Misy manko milaza fa i Paoly no ho kandida amin'ny fifidianana zeo avy. Eto dia efa milaza fa iandry any Paoly eo nareo. Andraseo Paoly tsy maninona fa zao dia tsy maintsy kandida amin'ny fifidianana zeo avy. Tsy ilaza koa moa hoe roviana le fifidianany, satria ny lalam-panorenana zao dia io efa hitanareo io efa misy tsy mahita moa tsy menatsiny. Fa te ilaza ihany koa ny amin'ny resaka etsy Anosy. Nisy namako zao ny fitsarana tetsy Anosy. Saotra n'Andriamanitra lehibe ny tenanay fa tsy nisy dosie anay tao. Fa le nanana dosie tao asa nanahoana izay aloha fa dia ho hitatsika hoe anahoana, satria raha le dosie tao dia dosie mamaimay any, fa tsy nisy resaka ana tao. Zako moa mbola olona madio. Zany dia tiako lazaina aminareo zany, satria dia napetraka tamin'ny fomba demokratika ny tenanay tamin'ny fifidianana. Somary verenako kely ny resaka lalam-panorenana. Ny tena tsara nga dia andeha ny hevitro mihitsy no avoakako ao anatin'izay lalam-panorenana izay ho ampahafantariko aminareo ny zavatra tiako lazainy ao anatin'io lalam-panorenana izay kitikitiako. Ho lazaiko aminareo ny hevitro. Ndao anie arahantsika kely raha misy reportage izay azon'ny teknisianina alefa dia andao jerentsika kely izay reportage izay. Anova lalam-pandrenana ny fitondrana rajonary mampianina ambarany fa isan'ireo tsy maintsy kitihana amin'ny lalam-pandrenana ny momba ny anjara toeran'ny fokontany ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana misy ankehitriny. Tsy vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana hoy izy ny fokontany kanefa dia manana anjara lehibe na amin'ny fampandrosoana na amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Mariny ireo ambaran'ireo saingy ny adinony dia ity: tsy voamaliny tsy vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana tsony ny fokontany fa efa hatramin'ny taona 2027 hatramin'izay ka hatramin'izao anefa tsy sakana tamin'ny fanaovana fifidianana io sa tamin'ny feny fokontany anaty lalam-pandrenana io. Azo atao tsara ny karakaran'ny fifidianana na tsy vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana aza ny fokontany, ary dia io lalàna io ihany aza no nampiasaina ka nahatonga azy ho filohan'ny repoblika ankehitriny.
kevikery izy milaza fa izy dia lany tamin'ny fomba demokratika. Nivoaka avy tamin'ny fifidianana ny filoam-pirenena. Tena tiako tsipihana izany. Noho izany dia miaro izany izy satria resy lahatra izy fa ny fifandibiasam-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no antoko ny fitoniana sy fahamarina toerany fitondrana. Raha te hanova ny fomba fiasan'ny fokontany ny mpitondra dia tsy voatery hanova lalam-pandrenana. Lalàna fehizoro 420 tsipika 420 dia manome lalana ny mpitondra indray didim-panjakana hanovana ny fomba fiasa eny anivon'ny fokontany. Tetika politika hafa ny kendrena amin'ny dido hanova lalam-pandrenana. Ireto ireo tetika ireo. Voalohany, ny ampitarazoka ny fifidianana izay filohan'ny repoblika mba hiemotra aorianan'ny 2020. Faharoa, ny tady ny fomba rehetra ahafahana manilika ireo kandida izay hiverina fa tsy ho resiny amin'ny fifidianana ho avy. Nandritra ny efa taona ny tondrana, tsy nahita kihana amin'ny lalam-pandrenana ny fitondrana. Mampiseho fa tsy fahaiza mitantana sy kitotoa amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ity tetika ity. Marihana fa vola be mitentina 7 miliara ariary no lany raha hikarakara fitsapakevim-bahoaka izany sika malagasy. Izay ny mikasika ny resaka fifidianana. Tsy arotry moa tsy ilazana azy iny satria dia betsaka ireo atao hoe commentaire izay hita miresaka an'izay fifidianana izay. Manaraka izany dia tehiteny aho satria dia misy sasa miandry betsaka indray zao nareo miandry ny tena mbi ao an-tsainareo moa dia hoe ilay tsy fiasana zany sa misy zavatra fa tianareo atao. Miandry anareo an'ilay hoe ray andro, ny ray andro zay, indray andro any dia isy asa atsara, zany hoe tsy miasa ndray fa dia isy fanadivana ny tanàna. Kanefa dia tsy tonga ihany le izy hatramin'izao. Dia reo nareo sasa miandry eo hoe aiza ihany monsieur le président, aiza ihany ilay ray andro anadivana ny tanàna. Dia ozy aho hoe tsy maintsy miandry sika, tsy maintsy miandry sika. Mbola mandinika an'io izay mivady amin'izao fotoana izao dia ho hita eo ny fanapa-kevitray amin'izay hoe ray andro tsy iasana izay mbola tsy tonga ihany anadivana ny tanàna izay. Nefa ny fahavaratra zao avy isika ao anatin'ny vanim-potoana pesta dia ho avy ihany koa ny vanim-potoana cyclone. Amaranantsika azy dia misy surprise teneniko aminareo. Andeha hoetsy amin'ny colligium ako. Tianareo vera makeny na tianareo koa na tsy tianareo dia tsy maintsy hoe ny satria dia isy artiste maro zay ho avy eny. Eo Stéphanie dia eo i Jaojoby. Azafady fa tsy Jaojoby fa Aaron Joy. Ho avy eny amin'ny colligium. Dia ho avy eny koa ny tenako isy zavatra ho ataoko eny fa tsy teniteneniko anareo. Kit scolaire moa no tena tenena hoe ho zarana fa tsy dia zay loatra fa isy surprise lehibe ho ataoko eny amin'ny colligium. Dia asa tsy fantatro, mety araka andeha amin'ny Stéphanie aho mety hiran'ny Aaron Joy fa dia atreo aloha ny tsy malemy sampona tamin'ity an'io ity dia mirasoa antsika rehetrarehetra ho amin'ny fotoana manaraka indray. Fa za tsy hanozona ilay fiarahanareo fa dia mirasoa anareo ary tiako ianareo hiaraka amiko ao anatin'ny tsy malemy sampona hatrany hatrany.